dia mbola amin'ny fivaliana trano ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao teny fampahirezana izao. Ilohan'ny zavatra rehetra dia andeha hivavaka isika. Jehovahandriamanitra ray tsapanay tokoa ny alehibe ny famoram-ponao. Andriamanitra tsy mpamandaingina fa anatanteraka mandrakariva ny teny fiasana izay fanomenao anay na dia teo ary ny fahakivin'ny olinao manoloana ny toe-javatra izay mitrangana ny herinandro tontolo izao, indrindra ho anay teto amin'ny firenena. Ny ankaranao manokana ary nomenao ny teny fikasana hoe mire kely indray mpimaso monja mandra-palasa ny fatezerany. Raha ankehitriny dia tsapanay tompo fa manomboka miaona ny fatezeranao, tsy noho ny fahatsarahanay anefa fa noho ny ezaka ataon'ny olona izay manatahotra anao, ka na dia ao ary ny akamaroany olona sasany izay tsy tapa-kevitra ny hiverina aminao ary tsy tapa-kevitra ny hanaja ny fepetra. Dia marina ny tenin'i Jesosy Kristy izay milaza hoe ny amin'ny olom-boafidy dia ho afoezina izany loza izany. Tsapanay ny alehibe ny famoram-ponao ary mamaly vavaka ianao ankehitriny ary dia misaotra midera mankalaza ny anaranao, ary natoko sy mino izay fa mbola hiasa mikerana satria ireny rehetrarehetra eny navelanao hitranga tsy ny andringananao anay fa ny mba hampieritreretana anay, tsy nitady ny vahaolana fotsiny eto amin'izao fiainana mandalo izao fa hitaritanao ny sainay mba hikatsaka ny fiainana mandrakizay. Matoky indray izay fa fanahy masina dia hiasa mahery ety anatinay ety mba nokatra ny masom-panahinay azoonay mandraindray ny fepetra tokony raisinay manoloana ny fiainana izay mbola hatrehanay. Dia mitenena Jehovah fa mino mpamponao ary matoky hatrany izay fanivoninahitrao dia ho asehona mandrakariva amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Mahavelo-panantenana ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao satria dia hitantaratra ny famalian'Andriamanitra vavaka antsika ny amin'ny loza izay efa niasa teto amin'ny firenena izay saika nahatonga fahakiviana satria misy fiantraikany mivantana teo amin'ny fiainan'ny isam-batan'olona, teo amin'ny fitediavana, teo amin'ny asa mandrarà, ary nisy fiantraikany ihany koa teo amin'ny ivon'ny fiangonana satria tao anatin'ny fihiboana tsy afaka niara-ny vavaka tany am-piangonana. Ary araka ny nambarantsika teto hoe zavatra tsy tongatonga ho azy ireny zavatra rehetrarehetra ireny fa velan'Andriamanitra hitranga mba hampieritreretana ny olona, ary isan'ny programan'Andriamanitra mihitsy. Nisy iny izay fihiboana izay izay fanazavaintsika teto tamin'ny farany hoe ilay fihiboana dia fitaovana anankiray mba hitaizan'Andriamanitra ny olona mba hanaja ny fepetra, ka rehefa manomboka miala ny loza dia izay ilay fepetra nomena tao anatin'ny fihiboana izay ny tokony tazomin'ny olona mandritra ny vanim-potoana izay hiainany. Eny fa na dia tsy ho tsony ary ny loza tahaka an'Andriamanitra izay mampitandrina antsika fa tsy ny ihany ny loza, mety hoatrehantsika fa betsaka ny loza ozintsika izay tampoka tsy ampozintsika, mety hiatra. Kanefa rehefa hananantsika izay ilay toetra miambina, mitandrina, manaja ny fepetra izay dia voary mandrakarivintsika ny amin'ny loza. Ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany, araka nefa fantatritsika hoe tao amin'ny tany Egipta loza ny tao, ary nasian'Andriamanitra ny fihiboana satria ny fihiboana dia marika anankiray mba hanavotan'Andriamanitra ny olona izay tapa-kevitra ny hanaja ny fepetra, fa tsy misakana ny loza tsy ho tonga akory izany satria samy tao amin'ny tany Egipta na ny Egiptianina na ny zanak'Israely, fa ho an'izay nihiboka sy nanaraka ny fepetra avy amin'Andriamanitra. Raha mampatsiaro ny zavatra nambaran'Andriamanitra tsika dia midiny Jehovah ozy, hitsara ny Andriamanitra ny Egiptianina ozy
ary nomatoan'ny Egypta rehetra dia hovonoky avokoa. Fa raha mandalo ny tranonareo ao kosa ozy ka raha mahita le famantarana eo amin'ny tranonareo dia andalo anareo fa tsisy loza andringanana anareo. Ary zay ny tombam-barotra ao anatin'ny fihiboana, satria amin'ny lafiny anankiray mariky ny famonjen'Andriamanitra, fa amin'ny lafiny anankiray ho an'izay tsy manaja ny fepetra dia mariky ny fandringanana. Lasa ny loza mivoaka ny zanak'Israely, ary zay le ataontsika hoe karazana déconfinement ao amin'ny testamenta taloha. Rehefa tafavoaka ny zanak'Israely na diso ny zanak'Israely tsy nitahiry an'le fepetra izay nomena tamin'izy ny hiboka tamin'ny vanim-potoana izay nidinan'i Jehovah ka nandringanana ny manodidina, fa lasa ririnindasa tsitsaroana ny famonjen'i Jehovah ny zanak'Israely. Ka rehefa nanomboka mivoaka tao amin'ny tany Egypta andeha ho any amin'ny tany Kanana, tonga ny fiodinana, tsy nitandrona intsony ny fepetra napetrak'Andriamanitra, zany hoe niodina tamin'Andriamanitra, tsy nanaiky nitoro lalina rehetra izay nomen'Andriamanitra, satria nitanjona an-kendren'Andriamanitra tao anatin'ny fihiboana dia mba ahafahan'ny zanak'Israely mentehitra mandrakariva amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa mitondra ny zanak'Israely tsy hoe avelany andeha fotsiny amin'izao, fa izy no manoro lalana, izy no manome ny fepetra rehetra mba ho arahan'ny zanak'Israely mba tsy hatonga ny loza hiatraminy adinony zanak'Israely zany. Fa rehefa nandeha teny ampandehanana teny, satria hevitra no nandalovana bara-patonga ny amin'ny tany Kanana, tsy hoe niala tao amin'ny tany Egypta dia ndray mimpimaso teo dia tonga tany amin'ny tany Kanana, fa mbola nizaha toetra namboarina tany an'hevitra, nizahan'Andriamanitra toetra na hanaraka ny lalàn'Andriamanitra na andika ny lalàn'Andriamanitra, ary izay lalàna na didy izay adikatsika hoe ny tenin'Andriamanitra fepetra zay no antoka azahoany zanak'Israely fiainana, fa adinony zay, adinony Andriamanitra. Fa lasa le zavatra ranofo no mibahana tao an-tsainy, ka lasa natonga fimonomononana mandrakariva teny ampandehanana teny. Ary zay no natonga ny zanak'Israely na dia afaka tamin'ny loza tao amin'ny tany Egypta ve ringana tany an'hevitra, ary tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana afa-tsy ny zaza naterany teny an-dalana sy Joshua sy Kaleba. Mba tsy ho zany koa tsika amin'izao vanim-potoana izao, satria tsy tokony hisiokintsika ary iza mieritreritra hoe fa tafavoaka ny alitsika, fa ny loza dia mbola mitoetra ho mandrakariva na dia miaina ary ny olona tratran'ny valanaretina. Ary ny vavahantsika moa dia hoe mba ho afaka tanteraka io valanaretina io, tsy antsontsony ny firenena ho tonga amin'izany tsika. Fa zany rehetrarehetra zany akory tsy midika hoe ajanona avokoa ny fepetra rehetra efa nomena tao anatin'izareny fisian'ny lozy ireny, fa araka ny nambarantsika hoe na velan'Andriamanitra hitrango ireny, na ampidirina tao anatin'ny fihiboantsika, nisy fiafiana, nisy fiaretana, nisy fiatraikany mihitsy tamin'ny nofo ny zavatra mitranga. Fa raha mijery lavitra tsika araka ny nambarantsika teto hoe Jesosy ange dia niteny no ny anina va mihoatra no ny aina, mba ho fanavotana ny aintsika, mba ahafahantsika mivelona ao anatin'ny fitandremana manomboka hatreto ka tsy hatonga antsika ho ringana. Ny anton'izay fihiboan'izay matetika ny olona tsy mieritreritra hoe misy feon'Andriamanitra nge ao anatin'ny renydrehetrarehetreny, fa eritreretany ny akamaroan'ny olona hoe fepetra fotsiny raisy ny fanjakana, fepetra fotsiny raisy ny manam-pahaizana, fepetra fotsiny napetraka tetonivon'ny firenena. Fa tena avy amin'Andriamanitra no antony mahatonga ny renydrehetrarehetra reny mba hahatonga antsika hiomana sy hitandrina mandrakariva manoloana izay mety ho loza hitranga tapoka amintsika. Ary raha eo amin'ny sehatra ara-panahy ihany koa nefa dia ny zavatra fantaritsika tsy mitsahatry io loza io mandra-piavan'ny Kristeny amin'ny rahona lanitra, fa mihamafy hatrany misy fiatraikany eo anivon'ny fiainantsika, eo anivon'ny fitediavana, eo anivon'ny fahasalamantsika mihitsy, izay mety hitondra fandringanana sy fahafatesana mihoatra lavitra noho izay efa hitantsika ary raha tsy mitandrintsika. Ary izay no tokony hisaorantsika an'Andriamanitra lehibe voalohany indrindra hoe misaotra an'Andriamanitra tsika, ahatanteraka ny tenin'ny mpanompony hoe soa ihany aho ozy nampahoriana mba hianarako ny didinao, raha adika antsika hoe soa ihany nampahoriana mba ahaizako
manaiky ny fepetra rehetra zay nomenao tao anatin'ny fiboana misaotra an'Andriamanitra tsika kanefa tsy haitsika koa mbola mamerina ny saorana ny fitondram-panjakana zay nanao ny ainy tsy ho zavatra mitady ny fomba rehetra mba hiarovana ny ainy vahoaka zay tantanany misaotra n'ireo manam-pahaizana ireo dokotera mpitandro filaminana ary tsy haiko io tsy hisaotra antsika vahoaka zay tena hoe manam-pahendrena ka na de teo raha ny fimonoana maro isan-karazany sy ny fiaviana zay miatra tamin'ny tenantsika dia misaotra antsika vahoaka satria reny rehetrarehetra reny dia nampitodika antsika tamin'Andriamanitra ka na de teo raha ny olona hoe nisy monomonina nisy nefa tena tafatodika tamin'Andriamanitra ny feny vavany dia zao samy miray fo miray saina samy mitalao tany ambony tany nangataka tamin'Andriamanitra mba ho afaka ny amin'ity lozy ity ary zay no rehan'Andriamanitra ka amaliny vavaka antsika fa saingy manomboka hatreto ihany koa nefa tokony hitandrantsika sao dia manao tahaka ny zanak'Israely mini manadino ny famonjena zay nataon'Andriamanitra ka adinotsika ny fepetra fa zavatra tokony hotsarovatsika ary tsindrina mafy hatreto na eo amin'ny sehatra ara-panahy na amin'ny sehatra ara-nofo le fepetra rehetra no mena tao anatin'ny fiboana tokony ho lasa fiainantsika ary teto isika dia nyresaka hoe le zanak'Israely zay nivoaka tao amin'ny tany Egipta andehona ny tany Kanana nakany anefitra ange dia tandindon'izany na tonga an' Jesosy Kristy nentin'ny fanahy tany anefitra mihiboka zany hoe le fandehanana tany anefitra zany dia mariky ny fiboana fa ny toe-panahy tokony hoentina tany anefitra dia le fepetra nomena tao anatin'le fiboana rabaka teny mba tsy ho arin'ny olona raha te ho tonga amin'ny tany Kanana raha raisitsika eo amin'ny sehatra ara-nofo dia mafy ny zavatra mianjady amin'ny firenena tsy misy hoe firenena tonga dia ho tonga amin'ny fahasambarana ho tonga amin'ny fiadanana ho tonga amin'ny fivoarana tampoka hoe tena heritaona fotsiny dia tonga dia hisandratra fa mitaky faharetana zany mitaky finiavana zany mitaky fanolorateny zany mitaky firaisapo sy firaisatsainy zany ary mitaky koa fankatoavana ny mpitondra zay men'Andriamanitra mba hitantana ny firenena raha eo amin'ny firenena tahaka ny zanak'Israely tsy hoe nandeha nirodana tamin'izao fotsiny ny zanak'Israely fa nisy mpitarika ary mpitarika io napetrak'Andriamanitra io no men'Andriamanitra ny fepetra rehetrarehetra mba hitondra ny zanak'Israely avy eo amin'ny tany Egipta ka andehany amin'ny tany Kanana zay le tanàny tonga lafatra tanteraka tondra dronono sy tantely ary torak'izany keo raha eo amin'ny sehatra ny firenena no jerevantsika tsy ndray mpimaso fotsiny ake dia hoe hiadantsika tsy ndray mpimaso fotsiny dia ho tonga amin'ny fivoarany fa mila faharetana ary mila fifehezantena mila manaiky ny fepetra rehetra tsy hoe eo amin'ny resaka ara-pahasalamana fotsiny fa na eo amin'ny resaka fitantanana azy eo amin'ny resaka firaisapo sy firaisatsaina azy mba hatonga antsika mba ho tonga amin'ny tena fivoarana hiala amin'izao fahasairana zao ka tsy hatonga antsika hiakin-dotsony amin'ny firenekafa fa mba hatonga antsika hoenika ny fahasoavana sy ny fitahiana avy amin'Andriamanitra dia torak'izany koa misy zavatra mifamatotra na ny eo amin'ny sehatra ara-nofo na ny eo amin'ny sehatra ara-panahy dia misy koa fanajana amin'ny fepetra satria lalan-davitra tahaka ny mandeha ny anefitra zao tontolo zao zay hiainantsika dia tahaka ny hevitra zay nidiran'i Jesosy Kristy nihiboka tanteraka nandritra ny 90 andro sy 70 alina ny an' Jesosy moa mifady anina ary tsika mbola tsy resaka an'izay le hoe fifadikan'izay fa le fifadikanina nandritra ny 90 andro sy 70 alina zay ny tokony ho fiainany zanak'Israely tany amin'ny tany Egipta hoe tokony miditra tamin'io fifadikanina io izy zany fifadikana zany tsy zavatra ara-baka teny raha fa jerevana soratra masina fa fiainana iainana zany fiainana tokony hoenitsika miady ahafahantsika mandresy ny fanangolen'ny devoly tsy hatonga antsika hiala amin'le fepetra ka tonga antsika oriana ary zay io naseho an'i Jesosy Kristy io mba ahatonga azy tena ho tonga ho mpandresy ary andova ny fanjakany lanitra ka na io misehatra ara-panazy dia zao lalan-davitra koa no atao tsy misy hoe tena ndray mandeha fotsiny zao ka hivavaka dia tonga dia ahazoko antoka ny fiainana mandrakizay fa adiny mbola atrehana ty ary eo indrindra ny tiako hisaritana ny akamaroantsika kristianina indrindra manoloana le
fampanantenana pokaty zay atao ny mpitoro filazantsara satria ny tanjonakendreny tsy le de fiainana mandrakizay loatra ke fa ny tombotsoa tediavo ny mahatonga azy mampanantena zavatra fahafan'ny olona hoe rehefa nanolo tenao an'andriamanitra dia mahazaho antoka fa efa voavonjy ianao ary zay zavatra rehefa tena mindrika tanteraka ao anatin'ny soratra masintsika dia tena mahita mihitsy sika hoe diso zany zavatra zany ny famonjena nataon'i Kristy no efa vita fa zasy ianao tsy mbola voavonjy fa atoro antsika ny lalam-pamonjena ka raha mizotra amin'izay lalam-pamonjena zay tsika dia ny fahamarinana ao anatin'ny soratra masina ho vonjentsika ho vonjena mbola ady no atrehantsika ety amin'ity zao tontolo zao ty ary zay no mahatonga ny tsepetra tokony ho tazomintsika mandrakariva tsy andeha isioka fifatafavoaky ny ala fa ny hoavy no afantarantsika hoe tena mpandresy marina ve tsika satsy tahaka ny amin'izao vanim-potoana zao fahalangatsika amin'izao vanim-potoana zao hoe tahaka ny resy le valanaretina fa tsy afaka mitentsika hoe efa mpandresy izao fa ny antoko ny fandresentsika tsy metehatra tsony amin'andriamanitra tsy metehatra tsony amin'ny fitondram-patsakana tsy metehatra tsony amin'ny manam-pahaizana sy ny dokotera fa metehatra amintsika hoe tsika ve vonona ankatò ny fipetra rehetrarehetra efa napetraka mba ho lasa fiainantsika zany rehetrarehetra any ka raha tonga raha ny loza dia le fipetra zay nomen'andriamanitra nomeny ny mpitondra na ara-nofo na ara-panahy nomeny ny manam-pahaizana tazomitsika ve zay fa raha manao taka ny zanantsika Israely tsika hoe adinotsika le fipetra zay nomena dia zao manjoantsika ihany ny loza afaka atao amin'ny tany Egipta afaka tamin'ny loza atao amin'ny tany Egipta fa ao anatin'io hevitra io miditra antsehatra ao koa ny devoly zay isitona atsika tsy hanaja ny fipetra mba hahatonga atsika ho ringana rehefa hitantsika teto tamin'ny farany raha ny sitona lesontsika tao anatin'ny fibohana zay nataon'i Jesosy Kristy fa ao anatin'ny fibohana io ihany koa no miditra antsehatra Satana tena tiany io ary izy tsy hoe miditra mivantana hoe andeha hiresaka aminao fa zao misy olona foana ampiasain'ny Satana mba hahatonga atsika tsy hanaja n'le fipetra hahatonga atsika ho ringana ary io na amin'ny sehatra ara-nofo na amin'ny sehatra ara-panahy dia hitatsika taratra zany ary ny zavatra tena mahavarina sy mampalahelo nefa ary zavatra tena rentsika zany hitan'ny masontsika zany reny sofintsika zany raha tokony no iray fo iray saina ao anatin'ny miady mahakasika ny valanaretina tao anatin'ny fibohana koa tao nitranganiny toe-tsaina mamboehatra maro isan-karazana zay miteraka korotana miteraka fandringanana miteraka fanakorotanana miteraka fampizarana miteraka fampiadina ary miteraka fitomanan'olona mihitsy ary ny fara ary ny akamarony tamin'le hoe tena tsy mitombony zany valanaretina zany tetika ara-politika fotsiny zany fa tsy misy an'izany akory kanefa araka nambarantsika hoe ny olona mitaona ny olona ho amin'izany ange izy mitandrina tsara fa le tsy manatsiny satria mahatoky azy dia zao manjary tsy mitandrina dia lasa sorona tsy fidina lasa taka ny filazan'ny soratra masina azy hoe zanak'ondromaona eo anatrehany ny mpanety azy ohatran'ny omby vonoana any amin'ny abatoara fotsiny ny saika fifaran'ny olona eo anatrehan'izay ary tena manahirana mihitsy hoe ao anatin'le vanim-potoana tokony isin'ny fihavanana isin'ny firaisapo isin'ny fifankatiavana da ao anatin'izany indrindra lasa misy fifampizarazarany ary raha tsy mitandriny tsika vahoaka dia ho tafalatsaka ao anatin'ny kizo tahaka ny zanak'Israely ho ringana fotsiny satria ny zanak'Israely tany amin'ny efitra ange tsy hoe nyray fony ny ray saina miodina fotsiny nanda ny fipetra napetrako Mosesy nandahany Jehova fa nisy foana raha mijery ny tantarantsika nisy foana olona sasatsasany zay mitaona ny olona ikony ary ny farara tamin'ny vanim-potoana sasany hoe andehantsika hifidy mpitarika ao atsika fa tsy izy tsony ny Mosesy iny zany hoe tsy manaiky ny olom-boatendrin'Andriamanitra ary tsy vitany eo amin'ny sehatriny arano fotsiny zany fa na eo amin'ny sehatra ara-panahy ihany koa ao anatin'izay fibohan'izay koa miditra tsehatra Satana maniraka olona izy mba hatonga ny olona tsy orona tsara tsy anaiky ny famarina ny teny soratra masina mampanantena zavatra pokaty miara-miasa daholo zao zany rehetrarehetra zany ary zany no pirofo
tsy tongatonga ho azy zany fa zany famantarana daoly ny amin'ny andro farany zany tsy vitany hoe aretina fotsiny, tsy vitany hoe oroorotany fotsiny, tsy vita hoe fanjakana miady amin'ny fanjakana fa le fanozongozonana mihitsy ny finoan'ny olona satria ao anatin'izay le fiboan'izay ihany koa dia misy antokon'olona zay tena tsy mieritreritra fa no tompontsy ho an'ny tenany ake mahatonga an'izany rehetrarehetra zany dia ataony fitaovana ny tsy manatsiny zay tsy miorina tsara ka raha vao manaraka ny sitrapony mifototra aminy zay hiteraka loza ho azy zay ary tsy vitany hoe raha tsy mitandrina isika vahoaka dia zao vao mainka ho ratsy kokoa ny fiainantsika ho ratsy kokoa noho izao fa raha manaja ny fipetratsika manaiky ny mpitondra napetraka Andriamanitra hitantana atsika na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy ny azo antoka ho tonga amin'ilay tany Kanana raha raisina arabaky teny isy ny fivoarana tsy ho takan'izao tsony ty firenentsika ty fa raha eo amin'ny sehatra ra-panahy ihany koa dia zao tsy isy tsony ny fifanoherana eo amin'ny antoko-pivavahana satria mahatonga hoe misy fifanoherana eo amin'ny antoko-pivavahana te hisarika olona hitaona olona ho mambora ao aminy ary rehefa tena jerevanao no ambadika izay dia zao tsy dia le fanahin'le olona loatra nke no kendreny fa le arenan'le olona le tombontsoa ho an'ny tenan'le mpitarika no kendreny ao anatin'izany ary hitantsika ny fomba nataon'ny devoly tamin'i Jesosy Kristy ao anatin'le fiboana mihitsy tao anatin'ireny fiboana ireny dia misy ny fipetra tena marina izay napetraka ny mpitondra na ara-pivavahana io na ny mpitondra ara-nofo fa ao anatin'ireny fiboana ireny koa dia misy fipetra sandoka alefa ny Satana ihany koa anangoleny ny olona mba hahatonga ny olona hiala amin'ilay fankatoavana ny tenin'Andriamanitra fa anaiky ny fisainandevoly izay hiteraka tena fahoriana ho azy ary eo misehatra ra-panahy hiteraka fahaverezana tanteraka mihitsy. Anisan'ny zavatra an'izay mijerevantsika hoe izay le tetika adiny Satana izay izy mandeha misokosoko miadana mamely ny olona raha tsy mitandrina ny olona raha tsy mandinika tsara ny olona raha tsy mizaha toetra tsara le olona ny toetra ny olona manao takan'izany dia zao hiteraka fahoriana ho azy zany, hiteraka fahantrana ho azy zany, hiteraka aretina ho azy zany, hiteraka mihitsy fahafatesana ho azy raha tsy mahajery lavitra. Ary zay no mahatonga antsika amin'ny resaka hoe misaotra an'Andriamanitra tsika nomeny an'iny fiboana iny satria taony nisy ny fipetra mba hahatonga antsika hiazona an'izay fipetra izay ka na dia ataoko hoe mandeha milamimara ny fiainana dia zao mila mitandrina fa tampoka nahatongavan'izany. Ary zany indrindra mahatonga amin'ny Paoly apôstôly teny aty amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 marina fa raha vao miresaka baiboly tsika zavatra kendren'ny baiboly indray dia zao le tena sifarana ratr'izay fa tsy midika akory hoe zava-panahy fotsiny zavatra mbaran'ny baiboly fa misy sitona lesona amin'izany koa mba hoentintsika miaina amin'ny fiainantsika ara-nofo satria tsika tsy tonga dia hoe miditra mivantana any amin'ny fanjakan'ny lanitra fa mandritra ny tombon'androm-pahavelomantsika amin'le fiainana iainantsika andavanandro no zahan'Andriamanitra toetra eo amin'ny asantsika eo amin'ny fiainantsika ny fomba fitenitsika fomba fanajantsika ny mpitondra zahan'Andriamanitra toetra amin'izanytsika mba ahatonga antsika ho zatra mankatoa satria raha ny zavatra hita maso ary tsy vitantsika no mankatoa ny fipetra apetraka ny mpitondra zay napetrak'Andriamanitra amintsika fomba hoana moa no ankatoavantsika ny fipetra apetraka Andriamanitra lay tsy hita maso lay tsy azo tsapaitana lay ivavahantsika tsy ho vitantsika mihitsy zany hoe ny zavatra ara-bako teny ara tsy vitantsika ko ny zava-panavy ho tanterakitsika. Tesalonianina voalohany toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 dia zao ny voasoratra hoe fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy osy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo satria ianareo mahalala marina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andro ny tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fa izay dia anjoa azy tapoka ny fandriganana ozy toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka ka tsy hafa mandositra mihitsy izy ary miafina ao ambadika izay teny zay ny fampitandremana omen'Andriamanitra antsika indray amin'izao vanim-potoana izao aza mieritreritra hoe tena fa manomboka resy ny valana reta ndrao dia manana nyity toetsainy ity hoe raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fa izay anjoa azy tapoka ozy ny fandringanana satria tsy io ihany loza ozy sika fa mety falitsika indrindra rehefa tena
tonga ny fitenenana hoe efa manomboka miditra ny déconfinement faly ny olona nge fa ny zavatra tsikiritra indraindray hoe ao anatin'ny déconfinement lasa tsy tazomina tsony le fepetra tsy ajaina tsony le elanelana apetraka le arotava sy ny manaraka ary lasa mifaly takany hoe mivoaka ho mpandresy fa tsy matsapa ny olona hoe mety hiverina tapoka nge io ngamba tokony ho lesona raisika ny zavatra mitranga tamy ivelany hoe tao anatiny hoe efa nieritreretina fa efa tena afaka tam'ilay valanaretina ohatra ny tany frantsa tampotampoka eo ao anatin'ny 4 ora fotsiny 3 ao anatin'ny ray andro no tratra miverenan'le valanaretina ary zany zavatra zany no atahorana hitranga raha ohatra tsy makatotsika tsy zavatra sarotra nge mentaizatena fa fifehezatena ary tsy soa ho an'ny olon-kafa fa soa ho an'ny tenao soa ho anao soa ho an'ny ankohonanao soa ho amin'ny firenentsika inona moa ny tena zavatra tsy misy vola aloha eo anatrehan'izay le hoe sy hitandreman'izay ary tena tonga no atsika satria raha tonga ny loza efa zatra miambo amintsika tsy manan-tahotra eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay ndrao dia mieritreritra tsika hoe anka fa lasa iny efa misioka sady nefa mbola tsy tafavoakiny ny ala ary ny ala azo raisina hoe zao ty zao tontolo zao ty andalovantsika ty nge no aly ary zay no mahatonga amin'ny resaka hoe aza mbola mieritreritra fa tafavoaka ho mpandresitsika fa ny rapitso ny ho avy no manambaran'izany hoe mivoaka ho mpandresy ve ianao nanaja n'le fiapetra ve ianao fa raha tena manaja ny fiapetra anao tsy zavatra atahoranao satria afatra avy amin'andriamanitra zany ary zay le fiapetra zay tonga tao anatin'ny fiboan'izay araka nyresantsika hoe ao tena hidirany devolo mihitsy misy ny fiapetra avy amin'olo marina zay mitsinjo ny tsy avery anao mitsinjo ny tsy afaty anao fa misy kosa ny fiapetra zay tao marina zay tena hisintona anao rehefa tena dinianao lalina hiala na mifanajana ny fiapetra tena marina mba tonga fandringanana tonga fahoriny atonga loza aminao gamba tadiditsika ny afatra zay nentina teto rehefa tena jerevana nge mitombona foana reny tantara tamin'ny namononany Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliany reny londohan'ny mpisorona zay namme fony vahoaka rehefa niteny Pilato hoe iza ny tianareo alefako aminareo Jesosy sa Barabasy ary matoa ny olona ny orakoraka hoe Barabasy no alefaso fa Jesosy no omboy dia nahay ny resaka mihitsy le londohan'ny mpisorona le mpitondra fivavahana tamin'izany vanim-potoana zany mety ao anatiny ihany koa fa nisy tamin'ireny vanim-potoana ireny satria teo ambaniny fanandevozany firenena romanina ny jiosy tamin'izany vanim-potoana zany tena aleo mihitsy zara miary hoe tena Barabasy no alefa satria ny ray fo ny ray saina tamin'ireo mpitantana romanina tamin'izany vanim-potoana zany ny mpitondra fivavahana mba tsy hanozongozonana hoe sao dia tena ioko reto jiosy reto ka miongotry tsika tsy hitantana ny fireneny jiosy fa lasa ny zanahany le fireneny jiosy dia inona ny zavatra nangatahany Barabasy no alefaso satria no eritreretiny reto olona reto hoe tena mariny reto ny mpitarika anay hatramin'izay reto no efa nihitanay hatramin'izay Barabasy no alefaso fa Jesosy ombola amin'ny azo fijaliana fa ny zavatra tsy fantatry ny olona hoe Barabasy zay fa tena mpamonolona mpamakitrano mpitarika fikomina io no alefanao hivoaka dia ho hitanao nyvokany fa metraika aminao zany ary zavatra takan'izany ny zavatra tsikarotritsika tao anatin'ny fiboana fiapetra diso napetraka ny olona sasany tany mangingina zay fanresantsika hoe miditra tsy moramora nge izy amin'ny alalan'ny aina manjery sasatsasany amin'ny alalan'ny tambajotra serasera amin'ny alalan'ny telefona amin'ny alalan'ny mesazy amin'ny alalan'ny famanginanao tsy moramora ao anatin'izay fiboan'izay mba hatonga anao tena hoe avy aleo Barabasy no andeha fa tsy fantatrao amin'izay vanim-potoan'izay hoe hifototra aminao ange io Barabasy io ary tena tsy tondra fiadanana tsy tondra fifaliana ho anao ary zay no natonga ny olona tamin'izany vanim-potoana zany hoe tena Jesosy no omboy amin'ny azo fijaliana tokony ho raisitsika lesona zany amin'izao vanim-potoana zao efa ao anatin'ny fahantrana ny firenena kanefa dia mbola korotana takan'izany ihany ve mbola ho eketsika
korotana takan'izany ihany ve mbola arahantsika fa inona no tokony atao miray fo miray saina mitady zay anavotana n'ity firenena ity satria tsy ho fotsiny de le virus mamely hitan'ny olona de io no manjo an'izao tontolo zao fa le fanakorotanana koa efa virus mamotika ny firenena zany rehetrarehetra zany ny laingarofina zay ataony ny mpanompon'andriamanitra sasany keo anozongozonana ny fo mampanahtsika zay misokosoko manginy zay mandresy lahatra atsika te hitaona ny olona anaraka azy reny ny tena tokony notandremana satria ao anatin'ny fiboana daholo ny tohirana zany rehetrarehetra zany ka rehefa tonga ny déconfinement raha tsy mitandrontsika inona le fipetra ao arahantsika le fipetra hitondra famonjena sa le fipetra hitondra fanakorotanana fa io andriamanitra io tsy tompony fikotrananao izy izy fa tompony filamenana zany hoe ny fipetra hitaonanao ilamina hitaonanao amin'ny firaisapo amin'ny firaisatsaina hitaonanao hifikitra amin'andriamanitra fa tsy fikitra amin'ny zavatra hafa ary le raha ny fitoriana ny filazantsara de tena le miteny marina zay voasoratra o misoratra masina no ambara ary hitatsika ny zavatra nataon'ny devoly nge tamin'izany vanim-potoana zany tamin'i Jesosy Kristy de le nofo mihitsy no nikitiany ary eto tsika de hijery hoe manao hoana io toetra ny devoly io raha mijerytsika ny any amin'ny Genesisy toko fahatelo de azo lazaina hoe tena ao anatin'le olona mitokana mihitsy no hoentiny amin'ny tahana Genesisy toko fahatelo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy de zao ny voasoratra ao ary menarana ozy de fetsy no ny bibidia rehetra zay nataon'i Jehovahandriamanitra ary izy tamin'ny raha vehivavy anky efa nataon'andriamanitra hoe azy hinananareo ny azo rehetra eo amin'sa fa hoe raha vehivavy tamin'ny menarana nyvoan'ny azo eo amin'sa ozy de azona hinanana ihany fa nyvoan'ny azo eo voan'sa kosa nefa nataon'andriamanitra hoe aza hinananareo natendrenareo zany fa ndrao maty ianareo ary ny menarana tamin'ny raha vehivavy tsy ho fatitsy akory ianareo fa fantatr'andriamanitra fa mizay andro hinananareo azy de ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'andriamanitra ianareo alala ny tsara sy ny ratsy zany hoe tena tetikady ratsiny ny devoly misy ny fipetra napetrak'andriamanitra marina le nahary an'izao tontolo zao nampitainy mihitsy tamin'ny Adama sy Eva eo amin'ny Genesisy toko faharoa ny andiny fahinina amby folo sy fafito amby folo de jereo tsara nke le fitaka ataon'ny devoly ohatrany misy zavatra marina kanefa misy zavatra ikitiany le nofon'le olona mba hatonga n'le olona tsy anaiky tsony ny fipetra napetrak'andriamanitra de andriamanitra nefa nyteny hoe ary Jehovahandriamanitra nandidy an'ra lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'sa de azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy ozy de aza hinanana fa miandro zay hinanana ho azy de ho faty tokoa ianao zany hoe zay le teny didy lalàna fipetra napetrak'andriamanitra azonao hoanina daholo ny azo rehetra eo amin'sa fa tandremo mihinana le azo eo vonin'sa fa ho faty ianao ho tonga eo ny aretiny nefa ny zavatra nytenen'ny devoly hoe ny andiny fahefatra aroa ny menarana satria tia menarana ity de tamitindony devoly zany hoe trankarabaka tena izy tamin'izany vanim-potoana zany fa raha ny soratra masina hitatsika ny amin'ny bokin'ny apokalipsy toko faharoa amby folo any hoe tena tsy hafa le dragona fa le menarana ela de ny devoly sy satana zay mamitaka an'izao tontolo zao ozy ary ny antony amitahany de atonga fahafatesana ho an'le olona de eto amin'ny andiny fahefatra nefa mifanohatra am'le fipetra napetrak'andriamanitra aroy menarana tamin'ny raha vehivavy tsy ho fatitsy akory ianareo fa fantatr'andriamanitra fa mizay andro hinananareo azy de ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'andriamanitra misy zavatra anankaroa zay zavatra telo miresahantsika eto voalohany indrindra Jehova ny teny hoe azy hinanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny devoly nefa miteny hoe hoany io Jehova ny teny hoe ho faty ianareo raha mihinana azy ny devoly miteny hoe tsy ho fatitsy akory ianareo nitaonany olona tsy anajan'ny fipetra areto eva tafasaraka tamin'ny Adama io no natonga antsika hoe tena tia ny devoly mihitsy ianao mitokatokana io tena miasa koa izy ao anatin'izay fiboana zay mandresy lahatra tanteraka anao na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy anozongozonana ny finoanao ary ny zavatra fahatelo de hoe ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'andriamanitra ianareo zany hoe mitaizan'le olona tsy hipetraka eo mitoerana nametrahan'andriamanitra azy fa tady hipetraka eo mitoeran'andriamanitra ary zay foana io zavatra mitranga matoka korotana io tsy mahay mipetraka amin'ny toerana misy azy le mpitondra korotana
fa te hipetraka eo amin'ny toeran'le mpitondra mandrakariva dia inona no fitaovana ampiasainy amin'izay dia le olona ntiany hotonina mba ametraka azy eo amin'ny toerana tsy tokony hisy azy afa entony devoly dia zao nitony mihitsy ry Adama sy Eva mba hoe tena ahiratra ny masonareo ho tahaka an'Andriamanitra ianareo fa ny fepetra azahoanao ho tonga eo amin'izay le hoe ho tahaka an'Andriamanitra zay ianao dia mandika fotsiny le fepetra napetraka Andriamanitra dia hohaninao le voan'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy kanefa raha vao mihinana an'io ianao nefa dia ho faty fa ny fitahany devoly dia mieritreritra izy fa tsy ho faty tokoa satria programan'Andriamanitra dia ny avelona ny Adama sy Eva mandrakizay fa tamin'ny vanim-potoana ny hinanany an'io tsy hoe maty teo amin'ny eo nke Adama sy Eva fa zao tsy naharitra teto amin'ity zao tontolo zao ty zay no nahatonga ny zanak'olombelona tsy maintsy maty na tiana na tsy tiana satria vokatry ny fiodinany tsy fanajany fepetra fa saingy mbola misy famonjena moa satria ilay fanahy maha-olona zay nitoetra tao amin'le nofo mbola tian'Andriamanitra vonjena ary zay no nahatonga an' Jesosy Kristy tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty mba hitona ny olona izotra amin'ny lalam-pamonjena le miala amin'ny tany Egipta tany amin'ny tany Kanana tsy tonga dia tonga tany amin'ny tany Kanana ary io no mahatonga antsika miresaka hoe tsy misy zany hoe fitaka zany hoe efa vovonjy zany ianao raha zany mahatsapa tena fefa vovonjy tsy mila mivavaka ntsony fa apetraka Andriamanitra amiko ny fepetraka raha jaiko zay fepetra zay dia hovonjena zany hoe ny farany mahafantaratsika fa hivoaka ho mpandresitsika satria ny tenin'Andriamanitra hoe na dia tena nanao marina ary ny olona anankiray kanefa rehefa tonga ny fahafatesana osika niodina tamin'Andriamanitra nanota tsy misy hotsarovana ny famarinana rehetra zay vita noho izany fitaka ny filazana fefa vovonjy ny olona ary mihivony sehatra ra-panahy no mahatonga an'izay rehetrarehetra zay kanefa le fisainandevoly dia io ny zavatra ataony tian'le olona zany kitiany mihitsy mba tsy hipetraka amin'ny toerana nametrahana azy fa hitadiny ambonimbony koa mitomany randrana tsy manendrika azy ozy ny filazantsika malagasy azy fa eto efa plasy femi mihitsy nge zany hoe tena ho tahaka an'Andriamanitra ianareo satria inona moa no mahatonga ny devoly ohatran'ny tena rieva ny taoniny tamin'izany fa izy mihitsy nge zay no nahatonga ny Satana voaroka tany an-danitra tany vokatry ny fiodinany tamin'Andriamanitra satria zay toetsainy zay toetsaina fa raky tapisaka tao aminy tsy mahay mipetraka amin'ny toerana nanapetraka Andriamanitra azy tena anjely noforonona eo amban'ny fahefan'Andriamanitra fa rehefa tena nahita le fiadanana nahita n'le fahasambarana nahita n'le arena be deaibe dia tsy nahay mionona tamin'izay nifaly tamin'izay tao anatin'ny fiadanana fa zao te hipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra lasa naninana an'Andriamanitra ary zay nahatonga ny devoly anjely tsara izy tany am-piandohana fa zay no nahatonga azy ho lasa devoly sy Satana mpamitaka n'ity zao tontolo zao ty satria tsy nahay mipetraka teo amin'ny toerana ary ao anatin'ny fibohana koa no idirany ny akamaroan'ny olona tsy mahay mipetraka eo amin'ny toerana nametrahana azy misy ny mpitondra fa maninona mitondra korotana satria tsy te hipetraka eo amin'ny toerana le olona entina izy fa te hipetraka eo amin'ny toeran'le mpitondra dia miteraka korotana mamitaka mandresy lahatra any amin'ny Isaia toko fa 7:10 mijerevantsika n'izay le toetra ny devoly zay tiany satria ny devoly no miodina voalohany fa tsy Adama sy Eva fa ny devoly koa nanana zay toetsainy zay Isaia toko fa 7:10 ny 7:13 sy 7:14 io no nahatonga azy voaroka tany an-danitra zao ny voasoratra hoe ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no ekarako ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no nandratako ny seza fiandrianako dia hipetraka eo tendrombohitra fivorinany aparany avaratra ozy hiakatra ao any ambonin'ny avoanany rahona ka ho tahaka ny avy indrindra zay le toetsain'ny devoly tena te hipetraka tsy nahay mionona tamin'le toerana misy azy fa te hipetraka eo amin'ny toeran'le tena tompo ny zavatra rehetra tena te hipetraka eo amin'ny toeran'le mpitarika ary raha vo zay toe-javatra zay no mitranga dia tokony ho mahantsika tsy fisainana avy amin'Andriamanitra zany fa ianao rehefa napetraka eo amin'ny toerana misy ianao Andriamanitra nge no mametraka mpanjaka izy no manaisotra mpanjaka ka rehefa mipetraka ianao eo ambanin'ny fahefan'ny mpanjaka dia mipetra tsara aza mitady zay toerana fa tsy maintsy hiteraka korotana zay rehetrarehetra zay tsy maintsy hiteraka fandringanana zay rehetrarehetra zay ary izy tsy mijanona hatreo fotsiny raha mba hoe devoly fotsiny
hoe tena ho tahaka ny avy indrindra fa zao mitona olona izy mianjely zay resy lahatra satria eritreretany fa rehefa marobe ny miaraka aminy dia ho tonga amin'izay toeran'izay izy. Zay ny zavatra nikendren'ny devoly ary zay keo efa voataona ny sasany tamin'ny anjely. Zay ny mahatonga ny devoly hoe any amin'ny apokalipsy hoe tena satana sy ny anjeliny misy resy lahatra reo anjely ireo nino le fitaka nataon'ny satana ny losifera dia zao niaraka anazy era-tany tsy mena azy tsony le fanapahana satria nanarin'Andriamanitra izy dia io koa no tiana afindra amin'ny zanak'olombelona ary io no mahatonga ao anatin'ny fihibohana mahatonga hoe tena no misehatra ranofo ny jerevantsika mahatonga ny hoe tsy mahay mipetraka amin'ny toerana misy azy fa te hipetraka eo amin'ny toerana mpitondra mandrakariva any amin'ny Ezekela 20 manamahy zay tetikady apetraky ny devoly. Ezekela 20 dia ny 9:20 dia zao tsara ny fomba ilazan'ny tenin'Andriamanitra azy resaka momba ny toetsain'ny devoly noho ny abetsahany varotra nataonao ozy dia nofenono loza tao aminao ka nanoto ianao ary dia natolotro ka nariko ny ala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao. Zay le hoe noho ny abetsahany varotra nataonao zay le fitaka nataon'ny devoly. Eo amin'ny 9:20 dia zao ny voasoratra hoe noho ny haben'ny elikao tamin'ny tsy fahamarinany varotra ao dia voalotonao ny fitoerana masina. Zany hoe io le toetsaina zay le fitaka zay satria ny fitahana ny olona ho tahaka an'Andriamanitra ianao zany hoe amboarina mihitsy le toetsain'ny olona tsy ionona amin'ny toerana misy azy fa hipetraka eo amin'ny toeran'le olona eo amboniny. Andriamanitra ny devoly manao an'izay dia io no mahatonga ny eo anatin'ny fihibohana io le tena mitetitrano. Zay ny resahantsika hoe amin'ny alalan'ny ainao manjery, amin'ny alalan'ny tambajotra serasera, amin'ny alalan'ny telefona, amin'ny alalan'ireny SMS rehetrarehetra reny, amin'ny alalan'ny fitsidiana fa tsy izy ho mivantana tsy ny devoly ho mivantana no miditra fa maniraka olona izy zay tsy miorina tsara le tsy mahay mipetraka eo amin'ny toerana misy azy fa te hipetraka eo amin'ny toeran'ny mpitondra. Kanefa ny zavatra amarana antsika azy fa ho tohizantsika ty satria fepetra tokony hiainany ty raha te ahazo ny famonjentsika, fepetra tokony hiainany raha te hivoatra zao firenentsika zao. Io Jehovah Andriamanitra io izy nary ny tany sy ny tanitra tsy ny forono ny olona teo ambany fahefany dia noaratsiny fa na dia miodina ary Adamaseva vao fitaky ny devoly tamin'izany vanim-potoana zany izy tsy tonga dia nanameloka ny Adamaseva nke fa mitady nananatra mba atsapany Adamaseva miota zay nataony. Zay no nataon'i Jehovah zany hoe vokatry ny fitiavany izy tsy mandringana tsy manaratsy fa ny zavatra ataony kosa dia ty mananatra izy mba hatonga n'le olona hiverina ka anaiky ianao nge olona noariny ianao nge olona eo ambany fahefako zay ny fomba n'Andriamanitra ary zay no natonga ny Jehovah nanjaitra ravina viavy ngery Adamaseva fa tsy natakona ny henatra zany dia nanjaran'i Jehovah kanjototra izy mba anakonana le tsy fahamarinany mba ahafahana mizotra amin'le famonjena napetraka Jehovah zany hoe ny olona matetika raha matsapan'izay toeran'Andriamanitra zay tsy misy mihitsy olona eo amboninao zany ka nde anao tsinotsinona ny olona eo ambany fahefany tahaka an'Andriamanitra dia toraka zany keo mitoejavatra mitranga eo anivon'ny firenena. Raha tena olona matahotra an'Andriamanitra ny mpitantana firenena tsy misy mihitsy mpitantana firenena ka anao tsinotsinona ny olona eo ambany fahefany fa ny zavatra mitranga ny olona eo ambany fahefany te hipetraka eo amin'ny toerana dia inona ny zavatra ataony tsy vitany hoe le fepetra zay nentiny tsy fepetra fotsiny ianka tena zao no tokony ataonareo mba ho afaka amin'ny coronavirus fa zao haratsiny le mpitondra taon'le olona hitrimy amin'le mpitondra taon'le olona tsy hotiny an'le mpitondra satria ny zavatra kendreny mitona olona izy mba hiaraka aminy anongana le mpitondra fa ny zavatra ataon'ny tena mpitarika endry dia zao na dia eo ara ny fiodinany ny olona ambany fahefany manao tahaka an'i Jehovah mananatra izy mamerina n'le olona amin'ny laonina izy tsy makahala n'le olona eo ambany fahefany izy fa matetika le olona tsy mahay mipetraka eo amin'ny toerana misy azy mandrakariva no manaratsy mba hatonga n'iny olona iokana satria izy te hipetraka eo misehatra ara-panako ary mbola hojerevantsika zany rehetrarehetra zany misehatra ara-panako dia zay ny zavatra hitatsika
marina fa tena tenin'andriamanitra ny toriana fa matetika koa ny toejavatra mitranga eo amin'ny mpitantana ara-panahy raha mpitantana ara-panahy tahaka ny Mosesy voatendriny Jehova hitondra ny zanak'Israely tsy hanaratsy ny zanak'Israely mihitsy izy, tsy hanentsika ny zanak'Israely mihitsy izy, tsy hanentsika ny olona eo ambany fahefana izy impiritry ny odina ny zanak'Israely. Nananatry Mosesy, namerina ny olona ho amin'ny laony ny Mosesy mba hatahotra ny Jehova ny fona ho an'ny olona raha no nataon'ny Mosesy. Fa ny olona teo ambany fahefana nefa dia zao andaotsika isidy mpitarika mba hitantana atsika, izany hoe te hanolotra ny Mosesy io dia toraka izany koa ny ao amin'ny sehatra ara-panahy. Marina fa le tena tenin'Andriamanitra mody hoentiny fa saingy miampy fanaratsiana ny olona eo amboniny, satria nahoana te hipetraka eo izy ary io no tena tokony hotandremantsika na amin'ny sehatra ranofo na amin'ny sehatra ara-panahy. Indrindra ho antsika fiangonana ihany koa mila mitandrina hoe tena le tenin'Andriamanitra marina ve mitorian'le olona, fa raha vao miampy fanaratsiana tandrema sao dia fepetra diso no raisinao, ka raha fepetra diso tafavoaka ihany angentsika, fa rehefa avy eo hifototra amintsika amin'izay zany zavatra rehetrarehetra zany. Ino no azon'ny tompon'andraikitra izay mipetraka ny fidian'Andriamanitra hitantana na ny firenena, hitantana ny fiangonana, tsisy azony atao fa tsy mivavaka ho amin'ny olona eo ambany fahefany. Fa matetika misy olona ary misy antony izay zavatra zay hojerevantsika ny manaraka hoe maninona ny manana toe-tsaina tahaka an'izany, dia ho hitantsika eo famantarana mitranga amin'ny andro farany daholo ange zany. Fa inona ny zavatra tokony ataontsika raha mamerina dia zao tandrema rery olona raha hiverenantsika ny voasoratra tany amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5 amaranantsika azy ny 9 ka hatramin'ny 7 fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ary rahalaozy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo satria ianareo mahalala marina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandro fahizay dia anjo azy tampoka ny fandringana toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka ozy ka tsy ho afa mandositra. Aza mieritreritra hoe tafavoaka ny alitsika, sao dia fepetra diso no raisitsika rehefa tafavoaka ao anatin'le tena fiboana rabaka teny. Ka raha anaraka ny fepetra diso iny izay misy olona mpitarika eo tsy mahay mipetraka amin'ny toerana misy azy fa te hipetraka eo amin'ny toerana mpitondra, dia zao ny mpitondra ngeno aratsiny na mpitondra ara-panahy na mpitondra fitantanana ranofo fa nivokany tsy ho tonga any amin'ny tany kanana zany mihitsy ianao. Ary zay ny tokony ho tandremana zany, nefa tsy tafajanona zany, tsy maintsy misy zany. Zay ny famantarana fa antombotra ny fiavian'i Kristy fa zasy ianao mandre zao afatra zao. Mila mamantatra, mila manana esprit de discernement, mahafantatra ny fanahy ao anatin'ny olona. Fa raha tena mandeha misokosoko ka fanaratsiana ny zavatra mivoaka amin'ny vavana tandrema rery olona fa isy valiny eo aoriana kely eo. Voninahitra n'Andriamanitra rery any vavakisika. Jehovah Andriamanitra ray dia misaotra anao indray zay no miteninao zay tonga taminay mananatra nay mandrakariva na dia eo ary ny valimbavaka zay efa nataonao, dia tsy mitsahatra ianao no manome ny fepetra mba hitandremanay, mba hijerevanay ny maizy anay, tsy anaiky votoana ny ratsy fanahy, ka andany fepetra zay tokony hanananay fiainana, andany fepetra zay mitondra anay ho any fiainana mandrakizay, fa mba hijery ny mombanay tsiraray avy, mba tonga anay hizotra ka hanaraka zay lazay ny teninao. Matoko sy mino izay fa ianao Jehovah Andriamanitra ray efa niditra ny tsehatra namaly vavaka, efa namindra fo, dia mbola matoky izay fa mbola neo zava-mahagaga eo amin'ny firenena ianao, dia tsy hainay tsy mbola hametraka eo am-pelantananao ny mpitantana rehetra na ranofo na ara-panahy, mba hanatahotra anao mandrakariva ho afaka mifitaka ataony devoly zay maniraka ny olona, ka ahatonga ny vahoakanao ho latsaka ao anatin'ny fahadisokevitra. Dia matoko sy mino izay fa ny fiarovanao dia ho aminay mandrakariva. Misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy, amen. Dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny fiarovan'Andriamanitra hirotsaka tanteraka amintsika mandrakariva. Velomantomoko.